Miroborobo tokoa izao ny lalam-piharihana tantely eto Madagascar ary afaka manondrana tantely any ivelany mihitsy azy isika raha toa ka tsy afaka nanao izany kosa taloha. Ka ny faritra vady fahavalo no isantatra izany amin'ny volana oktobra izao. Mivelona fambolena ny ankamaroan'ny olona ao amin'ny faritra io, nefa miaratsy ny vokatra azo avy amin'ny fambolena noho ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny fomba famokarana izay tsy miala amin'ny entim-paharazana ka mitarika fiainan'ny fari-piainam-ponina. Ilaina araka izany ny fananana loharanom-bola ka izany no nampitodika ny sain'izy ireo amin'ny zotram-piharihana tantely izay ahitana varavarana misokatra tokoa amin'izao fotoana izao. Inavy moa ireo vokatra mety azo avy amin'ny tantely. Ireto avy izy ireo: ao ohatra ny Mamin-Tantely, ny savoka, ny kizana na koa hoe amika, ny dity na propolis amin'ny teny baika, ny abokon-dronono ary koa ny poizina. Fa ny horesantsika eto dia ny famokarana Mamin-Tantely. Ny karazana tantely eto amintsika no mahatonga izany. Ndeha ary horesantsika ilay karazana tantely atao hoe api mellifika unicolore na tantely panome mamy tokam-bolo izay karazana tantely tokana eto Madagascar. Eto amintsika ny karazana hoe api mellifika unicolore sady tantely panome mamy tokam-bolo. Izay karazana izay zany mahatonga antsika mitokana hoe tantely tena amintsika rehefa mampiana azy. Ny fiompiana azy tsy dia sarotra loatra fa mba ahazoana vokatra tsara sy betsaka nefa tsy manimba ny tontolo iainana sy ny mahitany tantely. Ia tsy maintsy mila mikarakara. Ho fantaritsika vetivety ary ireo sokatsy tantely misy ao anaty tohitra. Voalohany ny andria tantely. Io no vavitokana mpanatody sady mpandrindra ny fiainana ao anatin'ny tohitra. Maharitra 2 ka hatramin'ny 5 taona ny androm-piainana. Faharoa dia ny lay tantely. 500 ny andia tantely eo ny isany. Manaraka ny andria tantely ny asany amin'ny fotoanan'ny vola tantely. Ary ny fahatelo kosa dia ny tantely piasa. Izy ireo no tena maro anisa indrindra, eo amin'ny 5,700 eo ny isany. Izy no manatanteraka ny asa rehetra mba hatomombana ny fiainana ao anatin'ny tohitra. Tantely ty misy mpanjaka sa hoe tsisy mpanjaka. Ny mpanjaka zany sarotra amitsika zany hitady an'izany mpanjaka zany agnatin'ity toy tantely ty. Fa misy fomba sotra ny afantarana hoe misy mpanjaka amin'ity tantely ty. Dia hitantsika na eo izy. Ahoana indray zany hoe fiompiana tantely moderna izany? Ny fiompiana tantely moderna moa dia fomba fifehezana ny andia tantely mba ahazoana vokatra betsaka kokoa sady tsara kalitao. Izany moa dia manomboka amin'ny fanaovana toha tantely moderna. Mizara roa mifanao ambony sy ambany ny toha tantely moderna. Ny ambany dia natokana ho an'ireo andia tantely ka ao no misy ny atodiny, ny zanany ary koa ny sakafony. Ny ambony kosa no atao antsika olombelona ka mamy fotsiny no hita ao. Misy tsivalan-kazo antsoina hoe cadre ao anatin'ny tohitra. Amin'io no hipetrahan'ny pampy tantely. Izay raha mikasika ny tohitra. Ahoana indray kosa ny fomba ahafahana mampiditra andia tantely ao anatiny. Misy fomba efatra izy ireo. Ao ohatra ny fampiantranoana andia tantely mangahazo. Izany dia andia tantely efa nandao ny tranony ka miantana eny ambony hazo alohan'ny andehanany amin'ny toerana misy hazo vaovao.
Eo ihany koa ny famandriana, apetraka anaty lobolobo izay mety hanintona ny tantely ny tohatra famandriana efa voahositra zava-manitra na koa hoe aty resin. Raha toa ka manana anjia tantely amin'ny tohatra nentim-paharazana kosa ianao dia azo afindra avy hatrany amin'ny tohatra moderna izany. Ary ny farany dia ny fanilahana avy amin'ny tohatra moderna mba ahazoana anjia tantely iray hafa ho amin'ny tohi-tantely vaovao. Mila fikarakarana ihany koa ny fiompiana tantely. Intelo isam-bolana eo izany no atao. Ireto avy ny tsara marina rehefa manao fikarakarana. Voalohany indrindra atody latsaky ny 3 andro. Io no manam-pirofo fa mbola ao ny andria tantely. Manarak'izay ny fahavalo na ny aretina. Raha toa ka sendra mahita soritra aretina na fahavalo dia tsara kokoa raha mandray fepetra avy hatrany. Ary ny fivoarany anjia tantely. Izany dia manampy amin'ny fandraisana fanapa-kevitra toy ny fametrahana tovana, fanilahana, fiotazana na zavatra hafa. Hozerentsika manarak'izao indray ny fiotazana. Mamin-tantely matoy ny iotazana, izany hoe efa misarina tsara mipampitantely feno mamina. Raha tsy izany mantsy dia toy ny mitapidrano ny vokatra azo. Ireo kadra feno mamy no entina hodina any amin'ny toeram-panodinana na koa hoe miellerie. Atao anaty fanotsifana na koa extracteur ireo kadra rehefa avy nesorina ny sarina manify manarina ny maso tantely. Inavy moa ny tombotsoa azo avy amin'ny fiompiana tantely. Voalohany dia manatsara ny tontolo iainana sy ny fomba fambolena ny tantely. Ny vokatra azo avy amin'ny tantely dia ilaina amin'ny fanaovana savoka, labozia sy ny sisa. Tsara marina koa fa sakafo ara-pahasalamana tsara ny tantely noho izy mitondra otrikaina isan-karazany. Anisan'ny fanafody vavony ihany koa izy io no sady manome hery fiarovana. Tsara marina fa rehefa tonga ny fotoam-piotazana dia mamin-tantely 10 litatra isaky ny tohatra no azo. Ka raha manana tohatra be dia be ianao dia eritrereto amin'izany ary ny habetsaky ny vokatra azo. Nefa ao anatin'ny taona iray dia 5 na 9 na fiotazana mamin-tantely, izany hoe 5 à 6 récoltes. Noho izany dia mampidi-bola tokoa ny tantely ka azo atao ho asa mahavelona tsara.